feno ny fiainako rehefa feno anao Tompo. Manana ny zavatra rehetra manana anao Jesosy. Fa ninona kosa Jesosy eo ny fiainanay rehefa ianao tsy eo Jesosy eo. Dia tahaka ny tsinotsinona izany. Foana Jesosy eo ny fiainana tsisy ianao. Ianao Jesosy ny zavatra rehetra. Amiko. Ianao Jesosy ny zavatra rehetra. Eo fiainana. Mivavaka ho anao zany zavatra rehetra.
Mandrabo ny anarana rehetra tompo. Ny anarana no mendrika hoderaina sy iantolehan'ny lohalika rehetra tompo. Na ny ety an-tany na ny an-danitra na ny any ambany ranomasina. Ny anarana no ambony ny fahefana sy ny fanapahana sy ny fiandrianana sy ny toerana rehetra Jesosy. Halleluja. Masina mandaki sa
hoany mpanjaka masina mandraky izay amina masina masina mandraky Alleluia. Tonga amin'ny fotoantsika mazoto hoe tompoko azafady hanomezana ny voninahitra ny Jesosy ny amin'izay nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Tompoko e, tainy Jesosy daholo fijorona vavolombelona anankiroa ilay izy fa noho ny fotoana dia afa fitopitiana ilay izy. Tamin'ny sekoly afaka 3 mois angamba izy izay. Atao amin'ny sekoly mama no nampianatra ilay izy. Nefa tsy manino vakizy kely. Jaune 8-29 ilay izy. Dia ohatra zao afaka le teny amin'ny anaran'i Jesosy. Hoe ndray kosa izy eto amiko mandrakariva fa soratra ary izay naniraka dia eto amiko satria tsy mandao horery izy satria za manao izay sitra amin'ny mandrakariva dia nandray fiovana be tamin'io satria ankoatra ny zavatra raha materialy zay hoe mety ilaiko dia tena zava-dehibe amiko io satria nanovana ilay izy tena nanova ny toetrako. Taloha za ratsiratsy toetra be tsy azo tenenina zany mihitsy aho zany taloha surtout hoe eo am-pinanam-bary zany tsy azo tenenina zany tonga dia ariako any ny variko dia za mihitsy ilay izy taloha misy fotoana hoe ao mason'olona tsy azo tenenina fa mba hoe antsoina moramora raha sendra misy reraka zany fa nomboka nisy an'io teny io zany amiko ohatrany hoe balizy anankiray ohatrany tsy sa manao zavatra mieritreritra kely foana hoe raha ento moa zany Jesosy zao dia ohatrohatr'izay mantsy efa nazava mamali izy eo zany Jesosy dia raha te hametaka ny tamaina mafy be dia tsy vitako zany fa hoe tsy mety rangahy zany aloha rangahy mandefitra aloha rangahy tsy manao an'izany fa tsy tiany zany na hoe mijery télé na radio dia hoe raha eto moa zany Jesosy dia tiany ve zao io télé fa ihany rangahy io fa tsy dia ohatrohatr'izay zany le ohatrohatr'izay le fanazavaka azy fa nisy fiovana be taminahy dia saorako Jesosy satria zava-dehibe amiko zany. Fijoroana vavolombelona faharoa farany hoe zavatra tsotsotra kely izy fa niraisako lesona ihany koa na dia mbola hoe be dia be ary ny zavatra tokony amboarina sy hovaina. Nisy fotoana izay niasa manao asa tanana moa zany tany Ivady tany dia mampiasa fitaovana mampiasa clé ilay izy moa asa tanana dia misy hoe clé zany hoe pince eo daholo ny clé rehetrarehetra sy ny pince dia efa le fitaovana mahazatra anao foana nalainao isan'andro rehefa miasa fa fotoana iray misy zavatra clé raiza ihany ny tena mahavoa azy clé alaina zay le izy dia io tsy ohatrany tsy rarahiko zany io isan'andro fa ohatrany hoe negligeko zany io fa ara-panahy be le izy aminahy fa tsy haiko aloha nareo dia very le clé tsy hita le izy dia teo amin'ilay fotoana nilaivana azy mihitsy nefany dia teo vao mifampitady io karama io nefany tokony hoe ray volana amin'ilay karamako ary io raha adiny iray nanaovako an'io dia tena hoe fona tamin'i Jesosy mariva an'iny hoe tsy vita zany aloha le asa satria mbola hiverina ody akan'ilay clé dia farany tena fona tamin'i Jesosy hoe misy zavatra zany ara-panahy ohatrany hoe ataoko tsinontsinona le izy nefa tena misy fotoana iray ilaina le izy dia tena hoe ohatr'izay fa voninahitra ho an'i Jesosy. Alleluia. Ndao aloha tsika hiteka ho an'i Jesosy. Misy zavatra avelan'i Jesosy tonga eo amin'ny fiainanao dia mila vitanao no mitahiry azy fa ho avy ny fotoana ho avy ny andro ilana ampiasana an'iny dia eo tsika mila hoe mahay mitahiry sy mikolokolo zay zavatra nomeny Jesosy atsika tsirairay avy. Alleluia. Fijoroana vavolombelona manaraka. Voninahitra averiko amin'Andriamanitra ny voninahitra sy ny derary ny laza mijobo vavolombelona ako
Ray volana teo eo zany tamin'ny 2 semaines lasa nisy teny nambaran'ny pasteur teto hoe misy olona marary atao intervention chirurgicale dia tamin'io fotoana io narary sady nandoa no valana ary tsy tokony ho tonga teto satria tamin'ny 2 zany niala avy any amin'izay nalehako tamin'ny 5 vao tafiditra teto zany hoe ohatra mandady zany na ohatra ny hoe manompo rivotra dia tonga teto anefa dia tsy nanina intsony sitrana somatsara ary ny zavatra tsapaka to anatin'ilay izy mitanondrika niditra teto fa rehefa mivoaka teto dia tafatraka somatsara. Alleluia. Andaso aloha le mitanondrika mety tsy azonareo an-tsaina fa ho an'ilay olona manana douleur abdominale dia tsy mahazo aina mihitsy io raha vao tsy ohatra ny hoe mandeha le ohatra izay le izy tena le mandeha le manao seza rivotra ireny mandeha izay mahatonga anazy hoe ela be tonga teto. Dia misy sina kely tiako ambara zany satria raha nandalo izay lalan'izay nisy fotoana tiako hiverenana kely tamin'ny 2018 tany Tamatavy nanao asa dia raha niditra ny Tamatavy teo amin'ny 2 jours dia narary nefa avy any fanatrehana dia nandoa sy nivalana ary nivoto be ny kiboko zany hoe tratrana famisaviana zany ary raha jerevana ilay izy zany dia takon'ilay kibo mihitsy ny tenako dia tonga saina tapaka naverin'Andriamanitra tao anatin'ny saiko hoe manana ray ianao dia niantso amin'ny pasteur raha niantso amin'ny pasteur dia zao ny teniny hoe tsy manao décision na inona na inona ianao fa hivavaka ho anao dia niantso izy rehefa avy eo nefa nisy décision izay mivoaka teo anelanelany satria efa tany amin'ny hôpitaly dia raha jereva na ara-nofo na ara-medikaly dia hita eo ilay fivotosana hoe mivoto be ny appendicitako ary tokony handalo intervention maika be sa mangeniheny be ilay izy efa hovaky hitako ilay izy dia zao nataoko hoe laingo Jesosy fa mifantako ny avy any aminao dia za mijoro eto alohanareo tsy nandalo opération mihitsy ary tsisy zavatra natao fa tao anaty vavaka foana rehefa niditra tao amin'ny zirara nefa dia niteny le dokotera tamiko hoe fa inoka ilay vehivavy io dia ohatra mivavaka foana fa raha misy an'izany Jesosy zany tapahako ty dia nijoro ako teo aminy hoe voaka somatsara fa misaotra anao izay nainoko feo kanefa za dia tsy andalo intervention na chirurgicale tononoko izany tozy izy hoe tsy maintsy miverina ianao après 6 mois rehefa miverina 6 mois dia tsisy ninina atao amin'ilay izy dia averiko amin'i Jesosy midera laza voninahitra fa manana ray tokoa manana azy ary mino izy teo eo ambany fahasoavana izany iray eto anivon'ity irako ity ary izay pasteur eo dia eo ambany izany fahasoavana izany koa tompoko averiko amin'ny dera laza voninahitra. Zao tsika tehaka mafy be ho an'i Jesosy raha tadidinareo mety hoe tsy tadidinareo fa nisy fotoantsika nanao regroupement tany amin'ny bypass tamin'izay dia tamin'izay andro Sabotsy izy no nandady tao ambadika tao dia namonjy tany amin'ny pasteur izay izy ndao tehaka mafy an'i Jesosy fa Jesosy ny tompony teny farany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Alleluia. Tahiny Jesosy daholo tompoko. Voninahitra ao an'Andriamanitra satria nisy fotoantsika ilay nandeha rally de miracle tany bypass dia tamin'iny faly be tena hoe nentanentana be zany dia notany an-trano dia nitsikanikany tamin'ny ankizy teo niresadresaka teo dia nisy resaka izay henoko tao an-trano dia tsy zakako dia choqué be dia nanomboka teo ohatrany hoe lasa niova tampoka ny réactionko lasa ohatrany tsy tompony tenako intsony fa ohatrany tezitezitra be dia andeha hitsoraka eny amin'ny fitaratra nitazomin'ny ankizy tampoka hoe fa misy inona dia kaiky crise spasmophilie zany ilay nahazo anahy dia nandritra ny 2 mois tsy naingérer émotion fa vao mahita zavatra tsy zakako kely dia tonga dia manao crise na koa za hoe tsipatsipaka be tonga dia tsy miteny mihitsy miteniteny zavatra tsy tokony tenenina miteny ratsy manao an'izany dia ilay izy tsy fananiako fa ilay ao anatiko izany ohatrany hoe
te hamoaka an'ilay izy. Dia rehefa nandeha fotoana napetraka teo amin'i Jesosy foana zany ilay olana nitranga teo amin'ny fiainako hoe tsy mahay migerer émotion, tsy sarotra be mihitsy zany ny za zany tena hoe tsy nahay nisadapta tamina situation sarotra zany, fa ohatrany hoe vao mahita an'iny dia manao crise dia tonga dia mikikika dia ohatrany hoe manakorotana ny ao an-trano. Dia voninahitra aho an Jesosy fa nahay nigerer émotion amin'izay amin'izao. Rehefa napetraka tamin'i Jesosy dia vitany no gérer an'ilay émotion, ndao tsy kitehaka mafy Dia ho an'i Jesosy. tany am-pianarana mantsy tratrana violence verbale koa. Famaly tamin'ny ankizy dia lazain'ny ankizy hoe ianao tsy manana dada, ohatrohatr'izany. Dia nitamberina tao an-tsaiko ilay izy dia nalahelo dia izay koa mahatonga nananao ilay crise. Fa avy eo ilay izy ohatrany hoe adino, ohatrany hoe tsy rarahako mihitsy ilay izy zany fa hoe Jesosy efa dada, efa miaraka aminahy izy. Dia izay ampianahy izay tsy mila hoe misy dada zany eo fa Jesosy efa dadako izy, efa miaraka amiko izy. Dia mahay migerer émotion foana amin'izao na zavatra manaytaitra, mety mampataitra ohatra hoe sonnerie maneho mafy be, tsy mataitra anahy intsony zany fa calme foana. Ndao tsy kitehaka mafy ho an'i Jesosy dia fijono vavolombelona farany tsy nitsangana eto ilay olona noho ny amin'ny antony fa tao anatina io olona io zany taloha napindram-bola olona foana dia nisy olona napindraminy vola be montant ana 50 millions d'ariary mahery kely teo dia nanao promesse hoe amin'ny anina alohako ilay vola dia amin'ny janvier no atao 2 tranches zany. Dia inona ny zavatra nisy tonga eto amin'ny fanatrehana ilay rahalahy dia misy teny foana moa tenenin'ny pasteur eto izay mihitsy teneniny hoe ny fanotronana ny vahaolana no tonga mitady anao fa tsy ianao no mandeha mitady solution. Dia ny zavatra nisy sendra ny antso an'ilay olona fotsiny izy dia tany dia niverina ny antso ilay olona hoe mila miona aminao dia inona ny zavatra nisy raha tokony amin'ny janvier no voaloha ilay izy dia nomen'ilay olona tamin'ny fotoana tsy fanana vola le totalité an'ilay vola dia zany vokatry Jesosy daholo no mikasika amin'ny fon'ny olona. Ndao tsika hitehaka mafy an'i Jesosy. Raha mety ianareo dia ndao tsika hitsangana, ndao tsika merina ny voninahitra any amin'ny Jesosy no ny amin'ny nataony teo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Ndao tsika hisaotra an'i Jesosy fa izy no mahay mikasika fon'ny olona, izy mahay mampitonga ny solution eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Jesosy ny dada tsy mahafoy antsika tsirairay avy. Raha misy tena tia antsika dia Jesosy Kristy avy any Nazareta, izy irery ihany nanolotra ny ainy ho antsika tsirairay avy. Izy no mahatonga ny asarobidiny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika, familyntsika mitandrina zany mba tsy ho very. Amen. Izy no mahatonga ilay fanasitranana ny dokotera miteny hoe tsy hisy solution io fa vitan'i Jesosy ny tsy mampandalo opération ny olona tsirairay avy fa mila tonga eto amin'ny fanatrehana fotsiny mila miombona amin'ny Jesosy. Asandrato ny tananao dia ndao tsika hisaotra an'i Jesosy. Jesosy misaotra fa ianao no nanao an'izany rehetrarehetra izany, ianao no antony izany rehetrarehetra izany ary ianao no tao ambadika izany rehetrarehetra izany. Tsy misy avy aminay Jesosy fa noho ianao rery ihany. Dia ndreto izay Jesosy mamerina ny voninahitra any aminao raiso anao ny dera laza ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ndao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia, alleluia. Mbola hivavaka tsika, hivavaka tsika hisaotra sy manome voninahitra an'Andriamanitra foana tsika ny amin'ny tombontsoapahasoavana omeny ny amin'ny fotoana ahafahantsika miombona andray eto andray ny tenin'Andriamanitra ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra sy manome voninahitra anao zay noho ny alehibe ny fitiavanao sy ny famindram-ponao. Mbola omenao fotoana zay tombonandro tombontsoapahasoavana mbola velona trapamonjeny zay afaka midera sy mankalaza anao. Afaka miombona eto amin'izao toerana zao zay miombona aminao indray satria hamangy anay indray ianao. Misaotra Jesosy alleluia, amen. Mahazo toerana vetivety mahazo toerana vetivety tompoko. Rehefa jerevantsika ny zavatra mitranga sy misy ao anatin'ny fanompona sy ny fiarahana amin'Andriamanitra dia tsy misy afa-tsy teny ny fototry ny zavatra rehetra. Zay ny voalazan'ny Jaona toko voalohany andininy voalohany hoe ny teny dia Andriamanitra, ny teny dia tao amin'Andriamanitra ary zay teny zay naharina ny zavatra rehetra. Amen.
misy fotoana somary nandinika ny tenako tao anatina fotoana vitsivitsy dia misy fanontaniana napetrako tamin'ny tenako dia tsy voavaliko le izy dia hoaveriko aminareo le fanontaniana za tsy miteny hoe valio le izy fa le fanontaniana napetrako tamin'ny tenako no teneniko aminareo zany hoe ny fanontaniana napetrako tamin'ny tenako zany dia hoe zao Andriamanitra dia teny ary miteny foana izy maniraka mpanompo izy mitondra ny teny ho atsika foana dia ny fanontaniana napetrako dia zao hoe raha atambatra reny fotoana rehetra hatramin'ny fotoana nahatserovako saina dia ny fotoana rehetra nandehanako tany am-piangonana sy nanatrehako fotoana fanatrehana sy fotoana misy ny tenin'Andriamanitra dia mety ho 5 minitra na adiny 5 na 5 taona mandra-pahatonga an'izay hoe za zao sy ny za tamin'izay mbola natsiaro tena mety efa amatonany maromaro zay zavatra zay fa tsy voavaliko le izy 5 taona na 5 minitra satria lava be zay zavatra zay Andriamanitra nefa rehefa miteny dia mamangy atsika dia misy zavatra foana omen'Andriamanitra ao anatin'le izy dia ny fanontaniana napetrako tamiko hoe inona ary zany mba zavatra voaraiko ny raisiko ny ainako nampiariko tao anatin'izay zavatra rehetra nambaran'Andriamanitra tamiko dia ohatran'ny kely ihany le izy tsy fantatro mety za rery mety namaly kely azy betsaka mety namaly betsaka azy mety betsaka ny efa nandray zavatra misy ngeza nivoatra be ny fiainam-panahiny tao anatin'ny fotoana rehetra zay nomen'Andriamanitra zay ny zavatra tena isorana an'Andriamanitra dia mbola omeny fotoantsika androany afaka manomboka vaovao indray amen dia zao ny zavatra nijerevako tao anatin'io dia zao hoe nijery le fanoharana nataon'i Jesosy ao amin'ny boky Matio 17:10 ao amin'ny boky Matio 17:10 Jesosy nanao fanoharana mikasika an'le mpamafy andalo izy le mpamafy dia namafy izy nandeha izy namafy dia nisy voafafy nisy nafafy teny amoron-dalana dia lany vorona teny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia tsy nanapaka akory le izy dia mora nalazo dia maty tsy nisy vokatra zany dia teny amin'ny tsilo voageja amin'ny fitaky ny arena sy ny fiahiny zao fiainana zao le teny dia tsy namoa maty dia nisy kosa nefa voafafy teny amin'ny tany tsara dia namoa avy zato eny 80 eny namoa be dia be amen dia zao ny zavatra fafin'io mpamafy io ny voafafin'io dia mitovy daholy fa ny vokatra ny tsy mitovy eo amin'le namafazana dia io zavatra io nampatonga ohatran'ny saina sy ny eritreritra hoe 5 minitra 5 taona adiny 5 ny efa nakanisako teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ka nahenoko tenin'Andriamanitra fa inona ny velona taty anatiko dia inona ny tsy voaraiko mihitsy 5 ny voaraiko 5 ny tsy voaraiko rehefa ataoko eo ny calcul ho anahako manokana dia zao mihoatra lavitra ny 700 isanjato ny tsy voaraiko ny tsy nisy vokatra taty amiko raha mijery ny elanelan'ny taona nanomboka nahatserovako saina ka hatramin'izao taonako zao dia tena hitako sy tsapako fa be dia be mihitsy ny zavatra nytenenin'Andriamanitra tamiko zay tsy nitondra ininona taty amiko tsy nisy vokatra dia ohatrany hoe rehefa mijery an'ireo le toerana rehetra namafazana nilatsahan'le vonafafy rehetrarehetrareo dia ny klasifieko ny tenako teo amin'le ohatrany le tany marivo ambony vatolampy azonareo ve le tany marivo ambony vatolampy ohatrany hoe misy bozaka maniry ihany eo ohatra misy gazon mahafinaritra jerevana zany fa tsy mety misy hazo maniry eo amin'le izy satria marivo le tany le mpamafy anefa miandry vokatra rehefa mamafy izy dia miandry vokatra miandry voankazo fruit amen dia zao rehefa nijerevako le izy dia zao io tany marivo ambony vatolampy io ny hazo fihinam-boangeza indrindra mety maniry teo voatabia tsy haiko moa zany ny classification na voatabia na hazo na bozaka fa zay le izy voatabia ihany ny afaka notazana ao anatin'io anio ka zao ka raha tsy miovy io tany io dia zao tsisy afa-tsy voatabia ny azo tazana amin'le izy mety mamoa be dia be le voatabia fa leo voatabia ny olona
voy io fruit de l'esprit ny andrasan'Andriamanitra ao anatsika ao ambadiky ny teny izay hoentin'Andriamanitra omeny atsika isaky ny mandeha. Ny voatabia vokatra be dia be ara dia afaka atao lasary, mety afaka atao jus, mety afaka atao anaty conserve ihany koa, atao an'ilay voatabia amin'ny boaty. Jereo fa Jesosy trondro atono ny tena tiany Jesosy, poisson frit, fa Jesosy tsy dia mihina poisson sauce loatra. Voatabia azo atao saosy. Dia zao tsy fantatro nareo fa za te hiova, andalo mpamafy rehefa avy eo. Amen. Andalo mpamafy rehefa avy eo. Ohatra ny ho anahako tiako hovaina le tany, tsy fantatro ianao. Atsakany hoe ny tanan'izay te mba hiova androany, mba hanova an'izay tany izay. Wow, maromaro ihany ny kolektif androany. Alleluia. Le te hiova ny tiako tenena fa za le fa lavitra be ny sainanao fa dia izay le izy. Hiakatra ny mpanompon'Andriamanitra, ndaontsika hivavaka Jesosy le tany ohatra ny mody misy gazon, ohatra ny tsara jerena iny nefa misy vato ao ambanin'i Jesosy. Hovay fonofy io foko io Jesosy ho tonga tany lonaka tena amoaza ny teninao marina, anonitra n'izay taona rehetra be dia be tany aloha izay, fotoana be dia be izay. Dia zao aza miteny mafy fa sao dia enina. Fa zao raha ohatra raha izay fotoana rehetrarehetra izay no efa nandraisana ny teny tamin'ny tena zavatra tena tokony nety amin'ny apety anazy, dia mba ohatra amin'ny pasteur ohatra izao, aza miteny mafy fa sao dia enina. Alleluia. Daontsika hitsangana hivavaka. Raha amin'ny anaran'i Jesosy zany etaetany fonay Jesosy te hiova izay, te hiova Jesosy. Ohatra ny efim be dia be no mivavaka izay Jesosy hoe hovay fonofo ny fonay ho tonga tany lonaka. Nefa rehefa jerenay dia misy fotoana ohatra ny fanapahan-kevitra mihitsy indray mbola tsy tonga sy feno sy tanteraka tena ho ao amin'izay etahetanao izay. Ianao mangetaheta vokatra, miandry vokatra satria ianao le mamafy. Ary misaotra anao izay Jesosy fa mbola tsy mitsahatra ny mamafy ianao. Androany Jesosy dia hamafy indray ianao androany ararotinay Jesosy. Hovay ny fonay androany. Manana an'izany etaeta izany izay mba tena ho tonga tany lonaka, aniriny ny teny, aniriny le teny mba tena ho tonga vokatra, azo tazana mpiarabelona aminay ary indrindrandrindra azonao ho tazana Jesosy amin'ny fotoana rehetra indray. Misaotra sy manome voninahitra anao izay Jesosy. Alleluia. Amen. Ndaontsika hitetanana mafy andray ny mpanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndaontsika hiteny amin'Andriamanitra androany hoe tena mila anao foko Andriamanitra. Tsy vitan'ny saiko, tsy vitan'ny heriko, fa ilako anao ny zavatra rehetra. Sakafo ny fonao dia tenenao Andriamanitra androany, Tompo, hovay ny foko mba ho mora anarina. Alleluia. Tompo, hovay ny foko mba ho mora anarina. Zazakely tsotra sady marina, tsy mialona tsy maditra fa manao ny sitraka. Zazakatsi te ifitizai umenao ayani viuazu ku mampitsute akini na vida
amin'Andriamanitra. Tsy vita ny heriko Andriamanitra, tsy vita ny ezako, fa ilako ny fanampianao ny fiainana. Milanao hitari-dalana Andriamanitra, milanao izay tsirairay avy hitari-dalana anay, mila mifahendrenao, mila mifananao, mila mitolo-tsainao, mila mifitantananao, mila mikasikao, mila ny fitehirizanao. Androany Jesosy, fantatro fa miaraka aminay eto ianao, fantatro fa momba anay ianao, ary ianao nilaza fa tsy hafoy anay fa momba anay mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahatampenany izao tontolo izao. Nao ny ariva ao anatin'ity fanasana ity, sakafo ny aty fananay hifankahita indray amin'ny fahatsaranao, ny anaranao rereneny mety voninahitra mandrakizay dia misandrata eto anivo ny olonao, eto anivonay tsirairay avy ho voninahitra ao rery mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika ity an-tanana mafy ho an'ny Tompo a, miangavy ianao azo toerana. Amen. Miarabantsika indray amin'ity sabotsy mahafinaritra ity fotoana spesiala mangin'Andriamanitra antsika. Mino fa hikasika ny aty fananao Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny, ampijoro antsika, hanafaka antsika, hanaisitra mivesatra rehetra tsy ao anatintsika, ary aneo fanehoam-pahagagampamantarana eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy tokoa izy. Ataovy amen tsara. Nao dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina ao anatin'ity fandraisana ny fanasan'ny Tompo sabotsy maraina ity, ny amin'ilay hery mampitodika an'Andriamanitra avy amintsika ao anaty fiombonana. Ilay hery mampitodika an'Andriamanitra ao anaty fiombonana ho antsika. Tadio fa misy zavatra tena mahavariana ato anaty Baiboly, ary raha tsy mandinika tsara ianao dia tsy mahita an'le zava-miafinao. Ny zava-miafinao, fa io zava-miafina io tsy ho voaraintsika mihitsy raha tsy mandinika sy mivavaka tsara tsika ho afaka mifandray amin'izay zava-miafina izay. Izao anefa raha vao revelena ambaran'Andriamanitra ilay zava-miafina, dia misy voalina miala zany, ohatrany hoe misy salobina miala esoron'Andriamanitra zany atonga anao hifankahita miariary aminy. Raisitsika indray ty ten'Andriamanitra ity, ohatra matetika verimberina ry izy tatoato ary efa mety mitady ho vitantsika tsy anjery mihitsy. Mateo toko fasivy ny 2:20 ka hatramin'ny 2:20. Tantara mahakasika ilay vehivavy nitsidrana nandritra 12 taona ihany no resantsika lesona androany ao anatin'ny latabatra ny communion masina. Ary indro nisy vehivavy anankiray izay efa narary, na hoe narary nandeha 12 taona nakeo ivohany ka nanendry ny somotra viavy midambany. Fa hoy izy anakampony, na dia ny lambany ihany aza no voatendriko dia ho sitrana. Amin'ny anaran'i Jesosy ny 2:20 manao hoe, ary Jesosy niodina ka nahita azy, dia nanao hoe, matokiry zanako vavy, ny finonao no efa nahasitrana anao, dia sitran'ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Lazaiko teto tamin'ny farany fa ty vehivavy ity dia narary nandritra 12 taona, nanan-karena, nanan-javatra maro, fa nitsana ny arena ny mandra-pahatonga azy nahandra, lany tamin'ny mpanaovana fody maro, nefa tsy nahita fitsarana, tsy nahita fanasitranana. Fa rehefa nody ny sainy, zay resintsika farany, rehefa nody ny sainy, nanao anakapo izy, zany hoe ohatry ny renireny izy matoa nody. Hitanao mahatonga anao mirenireny dia rehefa ianao no mitady solution na vahaolana, rehefa ianao no mitady vahaolana dia hoentin'ny olana ianao. Zay le lesona farany fa rehefa miverina ao anatinao ny sainao, ny fananao, dia zao tsy le olana tsony no mitondra anao, fa ianao no mitondra sy manapaka n'le olana. Taoriny feonan'ity vehivavy ity, nandre ny amin'i Jesosy izy. Zay le teny ato, rehefa nandre ny amin'i Jesosy izy, rehefa nandre ny amin'i Jesosy izy, tsy nahita an' Jesosy izy fa nandre ny amin'i Jesosy izy. Hitanareo ny attitude an'le vehivavy taoriny fandrenesany ny amin'i Jesosy,
dia tsy mitovy tamin'ny teo aloha ntsony. Vao nandreny Jesosy izy tonga dia tonga saina hoe misy zavatra azony Jesosy atao, ary ireo karazany zavatra nampitototoa tsy nahitako vahaolana nampiraraka ny areko hatramin'izay nitadiavako fanasitranana, dia fantatro fa azony Jesosy reglena amin'ny fotoana tsy hoe ahitany Jesosy akory, fa amin'ny fotoana hikasiako an Jesosy. Asony antsika etrehitra sisainy tena androany antelalindalina kokoa tsika amin'ny ara-panahy. Amen. Ao anatin'ny teny ary inoko fa tia marainy ity kiondalana hamangin'Andriamanitra mifonao, hifoazany ny ao anatinao, alala fa tsisy dikany io zavatra nangejanao nandritry ny folo taona amataonany be dehibe io, fa kasika andre mandeha dia afaka mpiova zavatra be dehibe. Fa zao ny mila miova tsy le aretina ositranina, fa problema ao anaty hiconsidérenao an Jesosy. Considération le izy eo fiainanao Jesosy. Samy mandreny Jesosy daholo tsika rehetra, samy mandreny amin'ny Jesosy daholo tsika rehetra. Fa midika inona ao anatinao ny fandrenesanao an Jesosy. Misy fotoana ny olona ny finoana tsy avy ao anaty fidonginy, midongy aloha, fa rehefa miseho fahagagana vao manao an'izao, izy tsika no metraka an'Andriamanitra ho mitoerana anankiray everitsika ho toy ny mpiasa tsika. Zany hoe raha manao ny ataonao amiko ianao ka valinao ty etaety ty dia nompo anao amin'izay fa raha tsy ataonao ty mialatsiny aloha ry tompo. Tsy zany le izy. Le vehivavy nandreny amin'i Jesosy tao an-tranony izy mipetraka latsaka ny ranomasina fa naninona koa ary no ny sasatra loatra teo amin'ny fiainako nandritry ny 12 taona nanary ny fananako rehetra tamin'ny mpanao fanafody maro sy mpitsabo nefa tsy nahita vokatra. Fa maninona raha talolonona andrenesako ny fahamarinana momba n'ity mpamonjy sy Mesia ity, na iane mba nahalala taloha azy dia tsy ohatr'izao ny nefa rako. Fa zao tsy maninona fa raha ny fahalalako azy zany tsy mila miaona amin'ny akory fa za mila manapa-kevitra avy ety anatiko hanao zavatra avy amin'izany fahatakarako zany ny fahalebiazany heriny, ny fahaiza manaony, ny Andriamanitra mpamonjy azy. Tena hitako tsy mpitsabo no ilaiko, tsy fanafody no ilaiko, fa Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilaiko. Andeha hitady an Jesosy. Lasa le vehivavy, ty vehivavy ty zay na raha nandritry ny 12 taona nandeha raha azonao veroka ve 12 taona izy no ory mandra-pahazaony révélation ny amin'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny révélation ny amin'i Jesosy dia niakatra ny tahampatokina tao aminy, nametraka ny finoany an Jesosy, tsy hoe tsy maintsy iresahany, tsy maintsy miatrika an Jesosy izy raha ilan'le fanasitranana nampahory azy nandritry ny 12 taona. Fosy izy rehefa avy eo raha oharina amin'ny fahalebiazany sombotra avy avina akanjony fotsiny dia vitany amin'io fa tsy lako fotoana ela be, tsy lako hoe tsy maintsy miaona aminy tsy kasika avy aminy fa za mikasika azy tsy marety ao an'Andriamanitra. Indeny fanaky amin'ny 20 fa hoy izy anakapony na dia ny lambany any aza no voatendriko dia ho sitrana. Fa manino io raha matoy nanao an'izany après 12 ans na souffrance tena hoe mafy be. Rehefa niditra tao amin'ny tenany izy dia tonga saina izy hoe zavatra kely fotsiny ao anatin'ny fahalalako an Jesosy no iregleny Jesosy ny problema nampahory ahy nandritry ny 12 taona. Fatakaran'izany ny lanjan'ny teny tonga ao anatinao miteraka fahatakarana mamelombelona ny finonao no ampitsangana anao, ahatonga anao anamaivana mivesatra nampahory anao amataona ny maro, ampitranga vahaolana eo no eo ao anatin'ny segondra hifoazany sainao. Tsy fotoana ny sakana fa fifoazam-panahy.
Fifoazam-panahy no ilain'Andriamanitra. Zany no atao hoe revay na fifoazam-panahy. Fahatongavan-tsaina ara-potoana mametraka an'Andriamanitra eo amin'ny toerany. Manova ny attitude-anao hatramin'izay vesatry ny problème nentinao. Fa rehefa niona taminy ka nandray azy, maivana ny problème hoentinao eo anatreny. Halleluja. Andro nariva teteny aminao a. Tsy nilanja ny olana io, tsy nifareta ny problème io, tsy ny amafy ny zavatra mitrangy eo amin'ny fiainanao, fa raha afaky nisokatra ny ao anatinao androany, tena eona amin'i Jesosy, ametraka azy eo amin'ny toerany, eo amin'ny fiainanao, zay hatramin'izay na manjato taona azy, Andriamanitra mandrakizay izy, kasika indray mandeha androany, teny indray mandeha androany, afaka hanova ny zavatra. Halleluja. Hoy izy ny Baiboly, nakeo ivoany, taoriana raha vehivavy. Aninona? Anendry ny sombotra aviavina akanjony. Ina moa ilay sombotra aviavina akanjony? Raha adika, morotongotra akanjony. Ianao tsy afaka aka morotongotra akanjon'ny olona eo am-pitsanganana, fa tsy maintsy mandady ianao vao mahazo an'ilay izy. Ary nahavariana tany aoriana izy, fa tsy teny aloha izy. Misy fotoana ianao ohatrany hoe any aoriana izany no fijerin'ny olona anao, gisitra, tsy mahavita nenenina. Vao nijerena ilay ramatoa dia nandalo ny olona rehetrarehetra fantatry ny olona satria mpanan-karena teo an-tanàna izy taloha. Tsy hoe ilay ramatoa mpanan-karena iny toreraka be mihitsiny. Zareo ity izy mandady amin'ny tany, mivovoka eny tongotry ny olona, loto eny amin'ny tany, tsy hitany intsony, fa nibanjina izy tongotry Jesosy. Tsy tavan'i Jesosy ny hitany voalohany, fa tongotry Jesosy ny hitany voalohany. Mety be dia be aorina n'ity fandraisana fanasan'ny tompo ity, ny olona nijery anao hoe tany ariny ianao hatramin'izay, mety nandady ny fiainanao hatramin'izay, fa androany aza maikina hitany tavany aloha, fa miankofa hijery ny tongony. Samy hafa ny tavan'i Jesosy sy ny tongotry Jesosy. Eo an-tongotry Jesosy feno voninahitra, eo an-tongotry Jesosy feno ady, eo an-tongotry Jesosy misy fanasitranana, eo an-tongotry Jesosy misy fanovam-piainana. Ka tsy mampaninona ny aoriana mahita ny tongony aloha, vao eny anoloana mahita ny tavany. Tsy mamaky antsika ny tady ny tavany, fa mamaky antsika ekohaka eo an-tongony. Tsy marety eka ao an'Andriamanitra. Eny hoe, rehefa nandady izy, nahita ny tongotry Jesosy izy aloha, fa tsy ny tavany Jesosy. Fa tia ny zavatra nahavariana, tena nahavariana ty. Tsy vavany antso nampitodika an'i Jesosy, fa be dia be ny olona mitaraina sy mila manokatra ny vava mitady an'i Jesosy. Tsy vavany antso nampitodika azy, fa kasi-damba any aoriana nisy fiantraikany satria kasika misy révélation na fanambarana. Dia mahafantatra ve mitodika Jesosy, dia nanontany Jesosy, misy mikasika ahako? Toy izy Petera, apôstôly be a, zao olona be dia be mifanesy zao mikasika anao daholo, ke ozy ianao izy no mikasika anao. Ka misy kasika tsy mitovy amin'ilay kasika rehetrarehetra fahenoko, satria zao izy Jesosy zany kasika zany kasi-po miomana melohan'ny onana amiko. Zany kasika zany tsy kasika hoe faly fanososy amiko fotsiny, fa kasika misy fatakarana ny lanja ny fisiko eo amin'ny fiainany. Tsy olona vonona ny fanatrika amiko ahita ny tavako, hijery ohatra n'iza, tsy olona curieux na curieuse liana ahita, fa olona vonona ny fandray amiko, misy contact amiko. Noho izany tsy kasika mitovy amin'ilay arivo fanososo manodidina ala izy, fa kasika tokana ampitodika ala izy. Ary izay kasika izay androany maraina, hitako fa eto ilay olona, hitako fa eto ilay olona hikasika an'Andriamanitra androany maraina, satria fo no ampiasaina. Androany
tsy tanana mihetsika ilay izy ikasika an'i Jesosy ohatran'ny olona manodidina azy fa kasika avy amin'ny fo ny omana melohan'ny fotoana ionany amin'i Jesosy. Zay mahatonga milaza amintsika fa nihetsiky ny fonao manandanja amin'Andriamanitra no nihetsiky ny tananao. Satria ny zavatra tadiavin'Andriamanitra mitady fo Andriamanitra, mitady olona araka ny fony Andriamanitra, fa tsy hoe mitady tanana ho ampiasainy Andriamanitra. Teto tsy ampy ny hery ahafahan'ity vehivavy ity hoe ny aloha mba ho tazana sy ahitan'i Jesosy izy fa tany eo reny izy saingy niaraka tamin'ny fofeny considération na hoe nanome lanja sy toerana ambony an'i Jesosy loatra izy. Hozy izy hoe nanlambany fotsiny azany voakasiko dia ho sitrana ny aretiko rehetra. Nitodika Jesosy ho an'ilay vehivavy ary io sombotra viavin-damban'akanjo tsy azo raha tsy mandady raha vehivavy, nandady mihitsy raha vehivavy. Izy tsy tia lala zay netsahiny olona. Misy fotoana ianao indraindray mila miala amin'io fahalalam-pomba loatra io. Tsy azahoanao ninninona io hoe sao dia menatr'olona, sao dia tisy. Rehefa tena vangin'Andriamanitra ianao neny analakely aza mandoly. Ty resaka ity tsy resaka fitazanan'ny olona fa ty resaka ity fa mangin'Andriamanitra. Ny fahalalam-pomba loatra io indraindray manakana ny hetsika Andriamanitra amin'ny fahafenoana tsy tranga na tanteraka eo amin'ny fiainanao. Nandady raha vehivavy. Ny olona rehetra mieritreritra hoe vitany amin'io vehivavy io. Ny sasany mieritreritra hoe tsisy antenaina intsony. Fa zao ilay vehivavy feno vavaka izy. Ary hozy izy Jesosy, hozy izy hoe misy zavatra nataon'ny olona tsy hitako nefa mahagaga fa reko ny fiantraikan'ilay izy. Asone hoazavaiko aminao izy. I vehivavy io raha ohatra ka totrika hoe tany aloha tsy tratra mivovoka, mety mikohaka akory izy satria rehefa tratra mivovoka be dia be amin'ilay dia tongotra n'olona maro be mamovoka dia tokony hoe tsy androsotsony, zany hoe voasakana zany ny fandrosoana ikasika an'i Jesosy raha ny marina. Fa zao le tao anatin'ny fonina ndresy lahatra azy rehefa tonga saina izy dia hoe nikasika ny sombotra viavin'akanjo, ny morotongotra akanjon'i Jesosy. Tsy nitavan'i Jesosy no hitany fa nitongotra Jesosy no hitany. Zavatra tiako fantatro androany tiako ianao anatin'ny fonao hiteny Rodolphe, Viviane, izy ny anaranao sy ho tony sa Vero, sa Bodo, sa Pasterin-jiva, sa iza eo an-tongotra Jesosy feno hery. Tongavy eo miaraka amin'ny lasanao, tongavy eo miaraka amin'ny androany izay ilanao azy, tongavy eo miaraka amin'ny hoavy izay ho belan-tanany. Melohan'ny etrehanao ny tavany, tsara ianao mandalo mipasazy eo an-tongony. Ty vehivavy ty, hozy izy, ateriko eo tongotra avokoa ny rehetra momba. Tonga Jesosy tsy mampaninona na tsy hitako aza ny tavanao na mbola tsy niona akory azitsika fa zao zavatra fantatro ny zavatra netiko hatra nitondrahatra amin'izay nandritry 12 taona nampisasatra sy nandany ny areko vizana ny nefarako fandroany hoetiko le izy ary ho ateriko ho tongotrao, atero ho tongotra Jesosy ny fahotanao rehetra, atero ho tongotra Jesosy ny tsy fahombiazanao rehetra, fa eo tongotra Jesosy misy voninahitra, misy le hira zay hoe ny 420 manipy ny sadrim-boninahitra eny an-dohany eo an-tongotra ny zanak'ondry. Halleloja. Ahoana moa le hira le amin'io refrain le izy? Hira ny very moa le izy? Ahoana moa le izy? Ya, miankoka mihinao anaty tranisa rombonilay tranonao ny zanako. Hitanareo le vehivavy hitatsika rehefa aza esorina le hira aloha zao le izy le vehivavy nanapahatakarana rehefa tonga le révélation fa ny ilainy tsy ahita ny tavany aloha
fa ny ilainy ahitany tongony. Mahagaga ianao rehefa ny tongotrao ny jerenao dia tsy mahita fa tsy mipointure anao, fa ianao rehefa mijery ny tongotry Jesosy dia mahita ny solution anao. Ny zavatra hitan'ilay vehivavy eo ambany io tsy tavany Jesosy fa tongotry Jesosy. Izay endrik'ilay tongotra tsy olana fa ara-panahy eo amin'ilay tongotra misy satroboninahitra. Mianao tsara ve nareo? Zany hoe isaky ny misy fiankofana eo an-tongony dia misy fisehom-pamendrena avy aminy. Zay mahatonga lira hoe mendrika indrindriana, mendrika indrindriana, ianao no ny avy ny zavatra rehetra, mendrika indrindriana. Eny ny tony le izy le famendrehana isehon'Andriamanitra amin'ny matompo ny zavatra rehetra azy. Tsy teo amin'ilay fotoana nahitan'ilay vehivavy eo aloha ny atreny ny tavan'i Jesosy, fa tamin'ny fotoana ny ankofa ny aoriana nahitany tongotry Jesosy. Tsy marety haika ao anareo. Enoy hiditra lalina, vao maintsika hiditra lalina kokoa ndray. Inona ny zavatra mitranga? Ozy izy le vehivavy zay tsy mbola niresaka, zay le anepony, fa fantatro fa mahalala izy. Fantatro fa mahalala izy, fantatro fa mpanamarina izy, fantatro fa manangana izy, fantatro fa mpamerina amin'ny laoniny amiko rehetra izy, fantatro fa tia izy satria mpamonjiko izy. Jesosy tsy nahalala akory na nahafantatra hoe izy io mikasika azy io, fa zao ny zavatra mitranga. Vokatry le fahatakarana avy any aoriana mikasika ny sombotra viavinakanjon'i Jesosy tao anatina considération sy fametrahanan'i Jesosy eo amin'ny toerana maha izy azy dia zao nidiny Jesosy niala teo amin'ny dimension maha-Andriamanitra omnipotent, omniprésent, omniscient azy, fa nidina teo amin'ny dimension an'olombelona tsy maha-maîtriser ny heriny. Mazavaiko aminao, mazavaiko aminao, zay mantsy le fandraisana androany ny fidinan'i Jesosy ho amin'ny endriky ny olona. Ozy Jesosy fa iza mikasika zany, fankatsy Andriamanitra mahafantatra ny zavatra rehetra izy, ka tsy halala fa misy vehivavy mikasika azy. Mety tonga dia nitodika izy dia niteny hoe misy vehivavy mikasika azy zany, ary vehivavy io dia nisitrana andritra 12 taona satria mahalala ny zavatra rehetra izy. Fa nelany le toerana maha-Andriamanitra azy dia nidiny eo amin'ny dimension ny olona izy, eo amin'ilay dingan'ny olombelona. Dia izy ohatrany tsy nahalala izy hoe fa izy zany mikasika zany. Point anankiray voalohany. Ity vehivavy ity zany nahavita nampitsoro vavolombelona ny Jesosy, fa Jesosy sady Andriamanitra zato isan-jato naka ny endriky ny olona, zato isan-jato hamonjy ny olona. Tsy marety ka ho an'Andriamanitra. Hitanareo le révélation ao anatin'ilay izy, ohatrao zavatra nitranga. Rehefa nikasika an'i Jesosy raha vehivavy dia Jesosy tsy nahalala ny zavatra nitranga, tsy nahalala izy ny zavatra nitranga. Misy ny Baiboly hoe nanontany ny mpianana hono Jesosy, fa nisy nikasika teo izy nikasika, dia hoy Simona Petera, be dia be ny olona mifanizina manaraka anao ka izy nolazainao hoe nanendry anao nankasika anao. Fa Jesosy misy mikasika ka ary reko fa nisy hery niala tamiko. Marina ny tenin'ny Petera hoe betsaka nikasika an'i Jesosy, fa tsy reny hoe mitovy amin'ny kasika ty ramatoa ty, izay kasika hafa kely tsy mitovy amin'ny kasika ny olona rehetra. Ny antony, ny hery tao amin'i Jesosy dia nivoaka nakany amin'ilay vehivavy mikasika azy. Zany hoe teto ohatry ny saraka ny fahafantaran'i Jesosy mifehan'ilay hery sy le hery nanivaka tsy ny hera tamin'i Jesosy hoe hivoaka. Ny zavatra tsy azonao lesy. Daso. Normalement ianao rehefa mampiasa hery dia ianao manapa-kevitra sy mideside manapa-kevitra hoe ampiasa hery satria sous contrôle ny sainao ny fampiasanao an'ilay izy.
fa eto le hery efa lasa Jesosy vao tonga saina zany hoe lasa mivoaka le hery nanapa-kevitra hoe za tsy hery aminao fa za hivoaka. Dia ozy izy Jesosy ny porofom-panehoana fa nisy nikasika ohatra nisy hery niala tamiko. Mahatsiaro ny jaona toko voalohany dia ny faharoambin'ny folo fa zay nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Teto Jesosy naneho ny tenany olombelona zato isan-jato fa namoaka ny dimension an'iray am'Andriamanitra azy ka niantso an'ilay vehivavy hoe raha zanako vavy rehefa sitrana izy. Ny fanehoan'i Jesosy ny jaona toko voalohany dia ny faharoambin'ny folo am'le nandraisan'ilay vehivavy an' Jesosy. Ny fandraisana an' Jesosy ilana finoana. Ty vehivavy ty nino anakapo rehefa ikasika an' Jesosy. Eno ilay izy, eno fa misy zavatra be dia be. Ny fahamarinana tian'Andriamanitra ho tenenina dia zao. Eno ilay fahamarinana. Zavatra tian' Jesosy ho tenenina dia zao. Ny herin'ny finoana manetsika famonjena dia tsy mitovy amin'ny système hoentin' Jesosy manasitrana satria ny fanasitrana azon'ny olona tsy mino raisina amin'ny fahatakarana fa rehefa andray nikasika Jesosy izy dia afaka andray fanasitranana. Tsy herim-panasitranana le mivoaka teto fa herim-pamonjena. Nahoana no miteny an'izany fa maninona no miteny an'izany? Miteny an'izany satria zao raha misy ny hery tokony hiala amin' Jesosy reny nisy hery niala tamiko fananganana ny Lazarosy fa tsy niteny Jesosy hoe misy hery niala tamiko. Raha misy hery niala tamin'i Jesosy tokony hanahitra azy rehefa aveo izy hanangana ny zanakavavin-jairo. Zany hoe raha nidinga ny fahagagana ambony mihoatra lavitra noho ny raisin'ity vehivavy ity no amoahan'Andriamanitra hery dia mbola maro lavitra noho ny fisehoany tamin'ity vehivavy ity ny tokony hitenenan' Jesosy hoe nisy hery niala tamiko. Fa najamba nampahiratina na marenina trany am-boaka na maty natsangana tsisy hery niala taminy. Fa hery inony reny hery reny? Herim-panasitranana, herim-pananganana. Fa inony ty hery ty? Nisy hery niala tamiko. Tena porofo Jesosy. Jereo anaty Baiboly. Fa rehefa tonga tamin'ilay vehivavy voky Jesosy zanaky Abrahama ozy izy. Tonga tao amin'ny Zakaiosy mibebaka izy koa dia isan'ny zanaky Abrahama. Fa ty vehivavy ty tonga dia nitodika izy ry zanako vavy. Zanaky Jesosy ilay vehivavy. Zay nandray azy. Aika izany ilay fomba fandraisana an' Jesosy. Midika fametrahana an' Jesosy eo amin'ny toerana mahandriamanitra azy. Nakasika ny toerana mahandriamanitra azy ny fonon'ilay ramatoa dia niseho Jesosy nidina teo amin'ny dimension ny olona tsy nahalala sy zavatra nitranga. Mialohan'ny fotoana nandraisany seza fiandrianana nyray ampahalalany an'ilay vehivavy fa zay nandray azy dia nomena hery avy any ariana na avy any aloha na avy aiza na avy aiza ho tonga zanak'Andriamanitra. Satria tsy ilay vehivavy tsy miteto niantso hoe Aba Père fa Andriamanitra mihitsy no niteny hoe zanako ianao. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra, tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Enoy androany maraina ny latabatra maneho fanidina ho nofo Jesosy. Alohany andraisana fanasany tompo velomo ny fononao mialohan'ny hinananao ny mofo sy sotronao ny rano. Nandre amin'i Jesosy daholo ny olona rehetra fa ty vehivavy ty nandre ny amin'i Jesosy nametraka an' Jesosy eo amin'ny toerana mahandriamanitra azy. Dia hozy izy any amin'ny bokyny Malaky raharay aiza hiatsako raha tompo aiza tahotra. Halleluja. Misy nahavariana tamin'i Jesosy
so le fahagagana nefa tsy voafehan Jesosy le fahagagana. Fahagagana tsy voafehy. Misy herin'ny ala tamiko fa misy zavatra mitranga. Toy le vehivavy tsorovavolombela le vehivavy. Sitrana fa mikasika ianao dia nitsahatra ny raha rehetrarehetra. Dia nangovotra le vehivavy aza matahotra ny fononao nahavonjy anao. Manomboka teteny Jesosy, lanjam-pametrahany Jesosy ny fonotsika ifandraisantsika amin'ny famonjena. Maroleza lanja nivesatry ny finoana ifandraisana amin'ny famonjena. Zao aza andevoziny fanasitranana fameteza ho isan'ny olom-bovonjy. Manetry tena dia apetrao amin'ny toerana tokony hisy azy Jesosy. Tsy ampahafiriny amin'izay zavatra nataony Jesosy io zavatra manjoanao io. Esory aingana le toe-po midongy. Misy fidongina mamono finoana zay. Ary zay mihitsy ny mahatonga ny tanan'Andriamanitra tsy mety hitantsika satria te hampiasa finoana ihany tsika fa tsy tanteraka ara-piorenana. Mety be dia be miteny amiko Andriamanitra, maro be mihitsy ny olona ara-pinoana ny olona androany maraina ho voavaha ao anatin'ity fivoreny ity. Tsika tsy mibaiko an'Andriamanitra amin'ny finoana hoe raha vao tsy zao dia zao. Fa tsika manam-pahatakarana amin'ny fahalebiazan'Andriamanitra miteraka finoana ao anatsika anetsika tsika hanao zavatra. Mba fantatrareo, vitan'ny herin'ny finoana no misamina manendaka fanasitranana eny am-pialan-tanan'ny tompony fa tsy hitany. Mpisamina fanasitranana ny fitsokan'ny ora matoy io, mpanendaka fanasitranana. Tsy ny ray sy ny miafina ilay izy fa ny ray sy ny ariary. Todika Jesosy misy zavatra very. Iny ilay izy misy herin'ny ala tamiko fa izy nikasika teo misy zavatra very, misy lasa. Nao mety mieritreritra hoe rehefa avy manasitrana Andriamanitra satria misy herin'ny ala taminy dia tokony horeraka be izy. Taorian'ny fananganana Zakaeus ny sakafo izy Zakaeus omaly fa tsy hoe narary izy satria misy herin'ny ala taminy. Tsisy idirany amin'ny eritreretinao hoe herin'ny ala dia vizana. Tsy zay le izy fa le herin'ny ala io tandentiny Jaona toko 2:12 zay ho avy amin'ny endriky ny olona nidina naseho teo amin'ny olona hamonjy ny olona. Ndaso hiditra lalindalina kokoa indray isika. Halleluja. Jesosy rehefa manasitrana marary mantsy dia sitrahany fotsiny. Misy olona avy any dia miazakazaka dia manantona Jesosy jamba. Teny mamindrafo amiko Jesosy Kristy zanaky Davido, Bartimeo ny anarany hatrany amboaka. Kasihan Jesosy, kasihan Jesosy. Be dia be zany ny kasihan Jesosy. Mahatakatra any amin'ny fanasitrana dia fanasitrana le approche anatonany an Jesosy. Hoe mpanasitrana io dia iny ny prétexte zany hoe anatonana an Jesosy mba handraisana an'le izy. Dia manatona izy dia poa dia vita. Jesosy no décidé mamoaka le fanasitranana avy amin'ny etaetan'le olona ho kasihany. Fa ty tsy nanana etaeta izy ho kasihany fa nanomana amin'ny fony izy hikasika. Dia mahafantatrareo fanamorana fisasarana be mihitsy le izy. Nisy raha fimpandamina tonga dia niova ny organisation marary rehetra amin'izay. Andaontsika andamina ilahatra amin'ny sisin-dalana fotsiny fa tsy fanety be fa tsy miteraka nininina akory satria misy olona zany efa nanaraka an Jesosy andray kasika tomelina be satria hoentin'ny aretina ihany tanareo sady tsy mahita fanasitranana tsy mety mahazo an Jesosy misy satria be dia be loatra le manodidina ny finoana momba eo ihany fa ndeha hitady kasika fa le vehivavy nanomana amin'ny fony. Za tsy hitady kasika fa za hikasika. Tao amin'ny herin'ny fitokanana sy fiatrenan'Andriamanitra dia nisy fahendrena tonga rehefa nodiny saina. Hitanareo zay ny mahatsara ny fibebahana. Rehefa tena ampifandiny teny ianao dia mibitsika aminao ny fanahy manome hevitra anao, hanananao fanakekezana ny tompo ao anaty fiombonana, hanamorana ny totono zany hoe mitsahatra daholo ny karazana problème nampitotototo aman-taonany maro rehefa manam-potoana iombonana amin'Andriamanitra ao anaty fitokanana. Tsy nodiny sain'le vehivavy raha tsy nandreny amin'ny Jesosy izy dia nitokana tao an-tranony nanao anakapo. Izy ihany no niresaka taminy. Misy fotoana tsy ilaina ny conseil
feny olona arivo manodidina anao makanesa rifa ry misy mahay makanesa ino entiny le retina makany tongany neo tsy afaka neo miampy any satria miampiavo zananao anatin'le fitotontonana rehefa tonga ianao fibebana ndray mandeha tompo tena disy teo anatreanao totototy lavitra fa tsy rahalala mifanatreanao fa ianao mahefa ny zavatra rehetra eo aminao misy soa be dia be kosa le vehivavy ray be fiatra sy be indrafo ao amina no misy soa za no ny zava-maitso ao amina no misy so. Ty vehivavy ty tsy fanasitranana nampahory azy fa Jesosy no ny ilaina. Teo izy Jesosy tsy mifinaritra mila mpanao fanafody fa ny marary ny ilainy marary tsy fanafody. Zay mahatonga antsika tsy maiky izara ositra ohatrany hoe paracetamol ositra paracetamol tsy ilaina mahasositra be zany. Tsy ositra ny ilainao, tsy lanitra no ilainao akory, tsy ninona no ilainao. Jesosy Kristy avy any Nazareta no ilainao. Fanafody Jesosy. O Jesosy betsaka ny olona lasa lavitra no ohatrany saina ampahoriny zay ilaina. Verivery eo ny saina nefa very sy ambakainy. Fa anio tsika rehetra andao rehetra hitaredretra. Halleluja. Fa anatona ny tompo sady vonona ny anompo. Jesosy ny ilainao. Rehefa tonga eo amin'ny Jesosy ianao ny rehetra eo aminy. Sendra tandrify ny tongony ianao mandraisa famendrehana. Asan-drato any amin'ny famendrehana ambony indrindra mandraisa voninahitra avy aminy. Halleluja. Sendra mahita ny tavany ianao mahita ny fahatsarany ny famindram-pony. Ampamirapiratra ny tavany aminareo nisy ka mindra fo aminareo. Halleluja. Tava amin'ny famindram-po, tongony voninahitra, tanany fanasitranana, lambany fahasoavana. Ay. Tsisy sarobidiny aminy fa rehefa izy no hitako azoko ny rehetra. Jesosy no ilaitsika. Ahoana ny natonako azy pasteur? Ahoana ny natonako azy? Ahoana ny fomba natonako azy? Tsotra le izy manaovatra an'le vehivavy. Itokana hitady anao teo eny amin'izay misy anao. Asandratro ny tanako any aminao hikasika ny lambanao. Hoehoany fanatrehanao anamasina ny anaranao anao vivery aina minao zay momba wambarininao fana. To vitany mihitsy hoe intia witsao kanao itsao kanao yakuka malume funina itwana itia witsao kana itao kanao zao fiderany
noho ene tonga dia mipetraka ho azy ny fiandrianan'Andriamanitra. Tonga dia mahazo ain'Andriamanitra satria hitan'Andriamanitra hoe ianao tena mikohaka mitondra ny fonao eo anatreny. Tsapany hoe eo ilay kasika tianao ametrahana fa ambony izy ka nankely indrindra momba azy dia sarobidy ao am-ponao mipetraka ho azy ny fiandrianan'Andriamanitra. Rehefa mipetraka ny fiandrianany dia izay natao hoe fiakofana marina izay kasitrahany. Satria rehefa mipetraka ny fiandrianany dia ianao mametraka seza fiandrianana ahafahany mitoetra eo amboninao. Jesosy. Mandiny 2:20. Todika Jesosy. Inona no lazany? Ary Jesosy niodina ka nahita azy dia nanao hoe matoky ry zanako vavy, ny finoanao efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin'izay ora izay. Marary rehetra tsy mba nisy nataony ohatr'izany. Fa zao nisy hery niala taminy. Efa lasa ilay hery vao tonga sainy Jesosy. Zany hoe misy kalitaona fahagagana zany voaray tsy voatery ho fantatry Jesosy aloha. Efa raha isonomponoana sisitrahanao fa izy mila hijoroana ho vavolombelona. Ny fijoroana vavolombelona teto tsy hoe ho an'ny olona mpanatrika fa ho an'ny Jesosy tsy nahalala. Misy zavatra ny fijoroana vavolombelona koa zany misy sansy anankiroa. Zay aloha fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra aizany 6 fa ny ray ihany no velona efa 10 no ny sitraniny. Fijoroana vavolombelona zany tena fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra satria Jesosy nitodika hoe misy zavatra mitranga tsy fantany fa tsy maintsy nijoro ilay vehivavy vao fantany. Ary rehefa fantany vao niconfirmeny. Ny confirmation le guérison le fanasitranana dia aoriany famerenana ny voninahitra any amin'Andriamanitra. Natao ampahery ny olona le izy. Nefa koa natao hanomezam-boninahitra n'ilay mpanasitrana le izy. Zay no mahatonga antsika manome voninahitra an' Jesosy rery fa tsy manome voninahitra pasteur na besaina. Tsy izahay nanasitrana anareo. Tsy izahay vao omby teo amin'ny hazo fijaliana ka niaina tamin'ny vidiny lafo tamin'ny diakapoka ny heretany mba ho tonga fanasitranana ho anareo. Tsy amin'ny anaranay no nanaovana batisa anareo. Tsy afaka isandoka kely akory izay no izay mety anjara nositra nomen'Andriamanitra ao anaty mampanompo. Ilaza fanjaranandray zao manasitrana anareo. 0 zay raha tsisy fanamasina, 0 zay raha tsisy tenin'Andriamanitra, 0 zay raha tsisy an' Jesosy. Noho izany ny rehetra ao anatiny vokatra omen'Andriamanitra, izay ilay olona tsotra tsy mahavita ninino reny raha tsisy an'Andriamanitra. Fa no Jesosy, no ny herin' Jesosy, no ny anaran' Jesosy, no ny rahan' Jesosy, no ny fahoriana entin' Jesosy, no ny famonjena nataon'i Jesosy dia afaka nareo ary afaka manome voninahitra atsika satria nanarana izahay samy mila an' Jesosy tsika rehetra. Zany ka tsy mariatehaka ao n'Andriamanitra zany marina, zany no fahamarinany zany. Aoka tsika tsy fikitra loatra amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra atsika manaiky atsika mifanahy. Sitrana ny hery dia tehiseo sy tehaneo. Hitanareo ny fitarian'olona hitodika amin'olona dia tsisy ho avy. Ataoko inonareo anaraka? Za koa ary mbola anaraka azy. Fa ny antom-pisiko anambara aminareo fokany ianareo hiavana aminy. An'Andriamanitra ny olona. Noho izany tsy ezaka hampisongadina amin'ny fomba fampiasan'Andriamanitra. Mba hinoy ny olona fa misy Andriamanitra hahatonga ny olona anaraka. Ny tanjoko ananana ho antoka amin'ny fandalovanao eto ambony tany fa mihavana aminy ianao, vita fihavanana aminy ianao, vao vela helika ianao, manana ny rahan'i Jesosy ianao, manana tenin'Andriamanitra ianao, manana ny fanamasin'Andriamanitra ianao, feno ny herin'Andriamanitra ianao, miomanao amin'ny fampakarana ianao, iona amin'ny Jesosy ianao, ary ho avy fotoana ho ao amin'ny Jesosy mandrakizay isika rehetra. Halleluja! Halleluja! Woo! Farany.
Niala avy eo amin'le ireo zany le endrika anankiroa. Jesosy naka ny endriky nofo. Tsy nahalala hoe nisy nikasika izy. Endriky olombelona zay. Fa rehefa avy eo izy naka ny endrika Andriamanitra, nitoetra teo amin'le maha endrika Andriamanitra azy, lasa tamin'le vehivavy hoe zanan'le vehivavy nateraka indray. Le hery tsy herim-panasitranana tsotra, le niala eo. Fa le zay nandray azy dia nomeny hery, nomeny le izy. Ho tonga zanak'Andriamanitra, zanako vavy. Fanamarina jaona toko voalohany 24 zany, le révélation ao ambadiky le Matthieu toko 7 vakitsika teo momba an'io vehivavy nitsidra nandritra 12 taona io, ary ny anankiray tena faran'izay tsara indrindra dia zao. Fa maninona le nitsidra natsahatra. Fa maninona ny rano natsahatra. Ao amin'ny Genesis toko 7 Andriamanitra dia nitsodrano ny tany hoe rano ihany no mahazo miraraka eo amin'ny tany, fa tsy namorona Andriamanitra hoe rà no hiraraka eo amin'ny tany. Eny tsara tsika zavatra tsy fantatry ny tany ny rà. Fa Andriamanitra rehefa anasitrana ratra sy loto anaty, dia satria ny aretin'ity vehivavy ity tsy aretina miariary eo voto ny tapikandriny, fa mandeha rà izy dia afeniny. Menao tsara ve nareo? Zany hoe aretina any anaty le izy zany. Dia zao Andriamanitra mihitsy manapa-kevitra satria ao amin'ny rà ny fiainana, ny rà misy aina. Rehefa very ny rà dia very ny aina, satria ao amin'ny rà ny misy aina. Dia zao ny zavatra nisy ao amin'ny Genesis toko 7 rehefa niody dia Adama. Dia zao nitady ravina izy zairina atao tapokenatra, takokenatra. Dia izy Andriamanitra hoe tsy mety, namono biby Andriamanitra. Dia nalain'Andriamanitra ny odiny, natafiny andry zareo. Ny olombelona tsy nahazo tsodrano hinan-keny zany, fa jareo Baiboly amin'ny Genesis toko 1 fa zava-maitso sy fihinam-boa ihany ny azon'ny olombelona hoanina nahazo tsodrano tamin'Andriamanitra. Fa nanomboka tamin'io sura fa tsy maintsy nohanina le hena rehefa avy eo tamin'io finanan-kena voalohany. Nao rangahy te-atarana mafan'Andriamanitra. Dia nanomboka nisy ny atao hoe tsatsika na tonotono hena, mba hitsikitsika kely tsika. Fa zao taitra ny tany satria zavatra tsy nahazoany tsodrano no miraraka eo amboniny. Ny ainga teo amin'le vovoka zany, latsaka teo le rà, tandindo ny rany zanak'ondry. Ny rà latsaka, lasa nisy fa mindra-po, nahafahan'Andriamanitra niditra tsehatra nikasika ny Adama napeakanjo azy, sy nakasika ny Eva napeakanjo azy. Zany hoe tandindo ny fiverenan'i Jesosy ilay lamba rakofan'ny olona mifamindra-po any amin'ny hoavy, hitafio Jesosy Kristy, ary aza miany nofo atateraka ny filany. Todra tsara ny tanan'izay maheno. Fa zao le raha biby latsaka tsy nilaina satria nitaraina ny tany, tsy io le raha tadiavinay. Nandeha koa le raha nandritra ny 12 taona, dia ozy izy ny zanaka vaviny Jairo maty. Tsy ilaina io raha io, tsy ilaina io raha io, fa raha anankiray ihany no ilaina. Latsaka dia le rahan'olona marina amonjy ny mpanota rehetra, dia tsy izy io fa ny rahan'i Jesosy. Rehefa nandeha Jesosy ka tonga le vehivavy nitsidra nandritra ny 12 taona, tsy maintsy natsahatra le raha satria tsy ilaina. Tsy maintsy natsahatra le raha satria tsy ilaina. Ny raha tokana ilaina dia lay raha eken'Andriamanitra, fa sady tsy nisy otany, tsy nahalala ota hamonjy ny olona. Tonga ny rahan'i Jesosy, natsahatra ny rahan'ilay vehivavy na raha nandritra ny 12 taona. Zany naneken'i Jesosy hijoro, tena hoe teo amin'ilay toerany mpampitsahatra an'ilay raha. Satria ny hery tao amin'i Jesosy nakao amin'ilay vehivavy, mila hery ny famonjenaina. Zay ny tiako atongavana. Mila hery sy intervention spéciale. Tsy hoe fanasitranana ranofo fotsiny le izy, tsy hoe maso ampahiratina le izy, fa resaka famonjenaina le izy. Ao amin'ny raha misy aina. Ka le hery niala tao amin'i Jesosy nakao amin'ilay vehivavy
dia maneho ny tandindo ny hery mpamonjenay na atonga an'izao tontolo izao tsy ho very ho an'izay nandray azy tamin'ny fony manontolo. Androany miaraka amintsika eto Jesosy. Mety ianao ilay zanany lahy, ianao ilay zanany vavy androany. Sokafo ny fonao ampinoana amin'ny fitiavany. Fa raha misy tokana anankiray tena mihevitra anao eto ambonin'ity tany ity, sady tianao no misaina fahatsarana ho anao, tsy olombelona. Jesosy, aza fatra-pametraka ny fitiavanao zato isan-jato ho amin'ny olombelona zany. Meo an' Jesosy zato isan-jato fa ny olombelona miovaova. Raha vao tsy feno Andriamanitra ny olona dia lasa mananao foana ny olona. Jesosy Kristy reriny tsy miova ary izy ny tsy mivadika mandrakizay. Izy tianao ary ny ainina tolona anao. Sokafo ny fonao androany. Andao atolontsika an' Jesosy. Metsika azy ny zato isan-jato izay tokony ho anazy amin'ity marain'ity. Tsangana amin'ny toerana misy ianao. Jesosy pitiana maminany teninao urani fanainay fa mahery ianao Tiantsika rehetra Jesosy. Andao re tsika isainy lanitra tsy aza fiandrianany, ny tany ny fitoeran'ny tongony. Nafoy ny lanitra fa nidina teo amin'ny toeranao izy, nanaiky hiaina ny fambaninao, nanaiky ho reraka le tsy mety reraka, nanaiky naka ny endriky nofo. Olona Jesosy tsy mba nahalalan'izany hoe teatory zany, fa vizaka izy dia natory tao an-tsambo kely. Nono izy dia nitady sakafo teny amin'ny aviavy. Hitanareo mahalala onony. Tsy hoe nono izy dia nitady trafokena fa raha tsy mety trafokena izy dia hisaraka amin'ny ray. Fa aviavy no nandehanany. Mijery aviavy izy hohaniny satria nono izy. Naka ny endriky ny nofo izy. Fa maninona izy naka ny endriky ny nofo? Tiany ho hita hatrany am-boaka ny probleman'ny olona. Ary afaka ny hafajaza fotsiny Maria dia latsaka ny raha dia tanteraka ny famelan-keloka satria ny rahan'i Jesosy anie no ilainy. Vao hafajaza fotsiny Maria avotro izao tontolo izao. Fa nila 13 taona izy niaritra hatramin'ny azy fijaliana mba hahafahany hery sy ny fanapahany ao anatin'izay rehetra mino azy. Izany fitiavana izany androany. Tiako lalopaka ao anatin'ny fonao. Saino amin'ity marain'ity. Fa nanaiky izy ho tonga mofo eny an-tananao satria maiky izy no ao anatinao. Tia hampahery ianao izy, tia hampijoro anao izy, tia hanome toky ianao izy fiainana be dia be. Androany
mitenena amin'Andriamanitra ao anaty 2 minitra monja avelako ivavaka ianao Jesosy io tsy ataoko raraka tany amin'ny famonjenao natohina tontolo rehetra tsy tanteraka tsy araka ny sitraponao ka mety hoe nampalahelo anao dia tonga Jesosy tia tonga manatona anao dia ato anatiko io ny saiko Andriamanitra tsy venjivenjy amin'ny zavatra tsy mahasoa fa indrindrindrindra ny alala ny asarobidi ny fitiavanao androany mba iraisako aminao indray sokafo ny vavanao dia teneno Andriamanitra nona sy mangetahetanao foko sy ny fiainako ny ao anatiko ray manontolo Jesosy tena tonga eto amin'ity toerany androany tsy tahaka izay mahazatra Jesosy fa mbola mba tiako hitanao indray ny etahetako sy alehiben'ny ao am-poko hiaina ny fahatanterahany sitraponao mangatahany fanany famindram-pon'Andriamanitra hiasa mahery eo ny fiainanao doko Andriamanitra hibitsika ao anatinao ahafahanao manatanteraka izay tokony ho ataonao avy aminy hiainanao ny sitrapony indray teneno Andriamanitra tia Jesosy mila ny fanovanao ny fiainako ny ao anatiko ny fanahiko ny toe-poko iray tanteraka aminao raisondrany Jesosy hikorinana dio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra raisy ny fanadiovana mamaim-poana avy aminy anadio ny ao anatin'ny fanahintsika ny saintsika ny fotsika ny fieritreretantsika ny aintsika raisy ny fanafana avy amin'i Jesosy hijorotsika amin'ny fahatokina androany ho iray tanteraka aminy indray tononoko sy ambarako androany ny famindram-posy famelan-keliko avy amin'Andriamanitra ho anao fa sambatra ny olona izay voavela ny elona sy voasarona ny fahotana sambatra ny olona izay tsy sainy Jehovah eloko ary tsy misy fitaka ny fanahany ho Jesosy tamin'ny alina izay namandiana azy tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao ho fahatserovana misora azy ny tenany tompo izay ho antsika dia fa niompamantarana ny nofo Jesosy izay vonona ao anatintsika anovany momba antsika iany andratsika famonjena amin'ny fahafenona mandrakizay ny fotoana iverenany porofom-panehoana fa tranolahy vatana trano fanahy itoeran'Andriamanitra mivatantsika ary azo hovaina hitafiny tsy fahalovana amin'ny fotoam-pampakarana ary mialoha ny fotoam-pampakarana ny vanantsika koa dia mahazo antoka tsika fa ireo karazany zavatra tsy nambolena rehetra dia azo sotranina sy afahana ao anatintsika no ny hery ny famindram-pony sy ny fitiavany raisy ny fiasan'ny tenan'i Jesosy sy ny vakina ho ao anatinao amin'izao fotoana izao ka natohina tontolo rehetra mifandona amin'izany raha tenan'i Jesosy zany izay nandresy fahafatesany dia ho ravana sy potehana koa zany amin'ny alalan'ny fanahy masina fa izay namboleny indray ihany no tafatoetra ao fa izay tsy namboleny indray ho izy dia hongotany mino aho fa iombona aina sy iombo-piainana amin'i Jesosy sika amboatra ny tia nofo ity ho fantsona tsara eo am-pelantanin'Andriamanitra ho fantso ny fahamasinana ho fantso ny fahamarinana ho fantso ny voninahitra aneo an'i Kristy mandrakizay taka izany koa ny raha na ranomboaloboka eo amin'ny kapoaka izay maneho ny rahan'i Jesosy sy nalatsanao antsika tamin'ny fanekena vaovao sady mandrakizay ho famelana ny fahotantsika izay hatra misoro teo aoka atsapa famindram-posy famelan-keloka fa ho esorina tsy ho ao amin'ny fanamelohana mandrakizay misora azy Jesosy tompo dia nilaza fa naovinanao reo mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesany mandra-piavina dao tsika hisotra ny tompony fotsika manontolo makasitraka Jesosy makasitraka ny amin'ny fitiavanao makasitraka ny amin'ny famindram-ponao makasitraka ny amin'ny kasika ao makasitraka ny amin'ny fanangananao makasitraka ny amin'ny fanasitrananao indray voninahitra ny eo anao reny mandrakizay amen mahazo toerana vetivety no fanahitritsika n'Andriamanitra sy filazana ao anatin'ny fotoana foy dia aorianan'izay tsika hiverina hivavaka indray samy hotain'Andriamanitra Alléluia. Alléluia. Fa ny miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy
dia anatanteraka ny fanatitra fahavolonkarena sakrifisy a dia marina fa efa ataontsika foana isaky ny fanatrehan'Andriamanitra zany fa androany manokana dia ataovy mahazo antoka ianao a fa tonga any amin'Andriamanitra ny fonao. Amen. Izay zavatra omenao endrika ivelany famantarana ihany fa ny ao anatin'ny fonao a no atolory an'Andriamanitra androany amin'ny alalan'ny fanatitra. Ny fahavolonkarena ary ihany koa ny sakrifisy ho an'ny asan'Andriamanitra. Tahaka izao ihany indray ny fandaminana eto amin'ny asa fanompoana. Tahaka ny mahazatra moa tsika zany ny sekoly isa maraina tsy andoavam-bola tsy sekolage etsy super U Analakely deuxième étage ho an'izay mbola tsy mahalala, ho an'izay tsy mahatadidy ary ho an'izay tsy nakany mihitsy dia averina le izy latsinainy sekoly mpamana olana, talata sekoly mpanasitranana ary alarobia sekoly ny tokantrano sy fitahin'Andriamanitra. Manomboka ny fitora ka hatramin'ny valora sasany. Mety hoe miasa ianao afaka miainga aloha kely ianao, na hoe mety hoe lavitra ny toerana misy anao afaka tara kely ianao, fa ny tompo mahita ny any am-ponao mitady azy mianatra ny teniny mianatra an'izany hoe mba te handray fanasitranana zany te amaolana, te hositrana ny tokantrano, te mba ho ambinina ny fiainana. Ny tena tiantsika zao dia te hahazo vola be tsy maninona zany. Afaka no azonao zany fa mianara aloha. Amen. Zoma ny fotoanantsika amin'ny efatrora eto amin'ny tranom-pokon'olona Analakely ny sabotsy kosa dia holazaina amintsika eo ihany fa tsy eto amin'ny herin'ny androany ny fotoana fa atsika manatanteraka ny fandraisana fanasan'ny tompo fa any amin'ny toeran-kafa izay holazaina amintsika miandalana eny ihany. Dikan'izany raha tia arehan'ilay izy ianao na ianao manatrika fanatrehan'Andriamanitra na anao mijery amin'ny hvkl-mission dia ho hitanao ny fiovan'ny toerana izay atrehantsika krismasy mahagaga. Efa nambara amintsika moa zany fa efa mivoaka le billet hafa mihitsy ny krismasy mahagaga ataontsika amin'ity taona ity tsy hoe tsy nahagaga hatramin'izay fa tena mahagaga amin'ity taona ity alleloia. Eny amin'ny espace oasis eny ambombanambolana anatanterantsika azy manomboka amin'ny 7 ora maraina dia aotsika dia vidim-pidirana. Mino aho fa matoa misy vidim-pidirana dia misy sakafo be ao zany, zay mahagaga le izy fa akoatran'izay Andriamanitra mahagaga. Vidim-pidirana 60 000 ariary ho an'ny lehibe dia 50 000 ariary ho an'ny ankizy. Fanatrehan'Andriamanitra fotoana manokana espace oasis ambombanambola 23 décembre manomboka amin'ny 7 ora maraina. Aza vela ho diso anjara ao anatin'izany ianao. Ny resaka réservation billet dia any amin'ny pasteur Vololona no anontanianao sy andehananao, fa ho an'ny androany manokana dia afaka manatona ny pasteur Taty Arso ianao raha ohatra ka maika be anao hanao réservation fa so dia lasa ny olona daholo ny toerana. Dia raha zany anao mifandrombaka ohatran'ireny mandrombaka ho any an-danitra ireny. Amen. Izy aloha no any amin'ny 23 décembre io. Alleloia. Raha misy maka ny caméra dia mba alaina kely reny dia tadidindra. Alleloia. Saotra tompoko. Any atao amintsika entin'ny fahalemem-panahy tsisy terena. Zany tsisy terena tsika fa rehefa fantatritsika hoe tena tokony ahitan'i Jesosy amin'ny fotoana anankiray ninona sakatsakana dia tena entinao ambavaka dia tanteraka foana zany. Dia ny New Cold moa efa ndresahana teto maly fa maneho mifankasitrahana antsika rehetrarehetra izay nanoana mambavaka sy nanotrona ny fotoam-piakofana izay tanterana tamin'ny alahady lasa teo. Voninahitry ny tompo raha mety ianao dia ndao itsika hitsangana hisaotra an'Andriamanitra. Alleloia. Ainjiro aty anoloana raha ny tananao raha mety dia araka hisaotra ny tompontsika. Raha amin'ny anaran'i Jesosy saotranao zay tompo satria Andriamanitra tsy mandainga ianao. Andriamanitra tsy marenina anao nalalo-dalovana ary ny tananao tsy fohy. Afaka mikasika ny fiainanay tsirairay avy. Androany manokana porofonay amin'ny alalan'izao fanatitra izao ny fifankazaranay aminao. Taio ny tompo zany, taio ny tsirairay avy, taio ihany koa izay mety tsy afaka nanatanteraka an'izany. Ianao ny mahalala ny any am-po ny tsirairay avy.
ianao hikasika ny fony tsirairay avy, ianao hikasika ny fiainany tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andaontsika hitehaka mafy a. Voninahitran'Andriamanitra. Alleluia. Angamba hitantsika tsara fa amin'ny sabotsy heriny zao tsika, amin'ny sabotsy ny heriny androany dia efa tsy eto indray aloha fa na ety amin'ny super U Analakely ohatra ny toeranovantsika sekoly ihany na eny bypass fa za mahita hoe mety libre ihany angamba etsy amin'ny super U dia eto ohatra ny eto Analakely ihany fa mifindrakilety zay ny tsara kokoa satria centre ville. Fa hitanareo zao ny zavatra misy a raha ohatra angamba hitanareo hoe rehefa hoe tiany zava-misy dakantsika zany a dia lasa aloha dia aveo indray rehefa miverina dia noho izany a mila tsika mifantoka koa amin'ny centre. Maria koa fa ny fafana azo mandritra ny fotoana io a dia ataontsika fanombohana ho an'ny centre ihany koa. Ndao tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Mila manana vision tsika hoe manana toerana ho atsika anatanterana fotoam-pivoriana fa tsy mety tsony le hoe amin'ny anina ohatr'izao dia ary dia misy mitonontonona aty dia mitondra zay tsy naheno fa tonga aty zay dia nefany a le izy a tsy aty fa ary indray dia lasa sahirantsika ao anatin'le izy. Zay a nrehetrarehetra mandoa daholo sans exception na paster Rodolphe aza dia andoa ao anatin'io satria ho an'i Jesosy le izy. Soron'Andriamanitra fa tsy hoe kory za raha mieritreritra hoe satria le izy ohatr'izay le fipetrany dia raha misy raha tsara kokoa ny gaintsika raha ohatra ka hoe sady mandoa no mividy karoty azonareo angamba ny tiako tenenina dia amin'izay net tsara le fafana dia zao ny zavatra azontsika atao a dia mieritreritra hoe mba misy fotoana zany mba misy tante kely eny ohatra na tsatatra zay erahana fa erahana miaraka amin'ny komite sy ny mpikarakara izy a hoe asiantsika toerana kely ve eny atsangana eny bypass a dia mba manomboka asiantsika fotoana eny a amin'le fotoana tsisy n'le dia mba misy toerana ahafahantsika manao an'izy fa ny ao an-tanànanay koa efa tery. Alléluia. Dia aza dino amin'ny 23 décembre io manomboka misifika hatramin'ny zay mila an'le bie tena hoe mafana fobe no tena ho antompo rahalahy ho antompo a dia lasa ianao manao le tsy atery a tsy manentana eto tsy manentana fa rehefa renao anatin'ny fonao le izy ka mpitiavana be ao anatinao dia aza misalasala amin'izay bie zay a 50 000 ariary ny ankizy a ary 60 000 ariary a ny olon-dehibe tahaka ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Amen. Amen sa tsy amen. Afafany amin'ny lanitra ny tanao dia ndao hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo. Rehefa miray amin'ny Jesosy isika ka mineo ny fanahany dia manomboka misy fifandraisana ny lanitra sy ny tany. Mahafinaritra be ilay fomba iasan'Andriamanitra ao anatin'ilay izy dia raisin'Andriamanitra ny heriny dia ampitainy ahidiny. Halleluja. Dia ao anatiny iny dia men'Andriamanitra anao ny fisehoany amin'ny Andriamanitra azy. Dia ianao indray rehefa avy eo raisin'Andriamanitra ny tsy fahombiazanao rehetra. Jesosy dia spesialista amin'izany. Vitan'i Jesosy tonga dia maka ny tsy fahombiazanao dia mamadika an'ilay izy ho amin'ilay fahombiazana araka ny sitrapony. Halleluja. Mangataka le fahatanterahana sy tompony fiainana. Halleluja. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, quand il descend, oui, tout s'arrête, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre, entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand Dieu descend, l'atmosphère
Oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Afofany amin'ny lanitra ny tanao dia tenen'Andriamanitra. Mila fifandraisana aminao Andriamanitra. Mila fiombonana lalina aminao ny fiainako. Te handrenikasika ao ny fiainako manokana Andriamanitra. Tsy tonga andro andry anery anao amin'izay zavatra tiako ataonao eo amin'ny fiainako, fa tonga hamelanao malalaka hikasika ny momba ray manontolo. Ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao, kasio ny fiainako, kasio manokana Andriamanitra androany. Aoko ty fotoana ty androany, fotoana ndraisako kasika manokana avy aminao. Afantatro fa efa manao an'ilay fifanankalozana ianao amin'izao fotoana izao. Raisinao ny tsy fahombiazako, raisinao ny aretina, raisinao ny rofy, raisinao ny fampahoriana, raisinao ny faharatsiana rehetra. Dia hikorina ny fahatsaranao eo amin'ny fiainako, ny famindraponao eo amin'ny fiainako, ny fiarovanao eo amin'ny fiainako. Izay rehetra mahakasika Andriamanitra, sokafo ny vavanao dia teneno izay rehetra mahakasika Andriamanitra. Reko androany Andriamanitra, hikasika ny fiainako ianao. Haleluya. Tompo kasio indray ny fonay, harotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentekosta. Tompo midinovay ny fiainanay. Tompo kasio indray, tompo kasio indray ny fonay, harotsay aminay ny fanay masinao toy ny tamin'ny Pentekosta. Tompo midinovay ny fiainanay. Fanay masino, fanay masino, fanay masino, bidinare, fanay masino, fanay masnavi, fanay masino, fanay masino, fanay masino,
Tuguta Sisirai sinitsunya Sisirai sinitsunya Efaresin fitiavano 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 Efaresin Andriamanitra amin'izao fotoana izao a mandre mazava ny feon'i Jesosy akipio masonao a zao nolazain'i Jesosy anio maraina hono izy a anao opération anaratra-po betsaka amin'ny olona tonga eto a mavesatra ianao matsapatena hoe voailiky matsapatena hoe tsy mba mandray fakasitrahana zany matsapatena hoe tsy enona ndraindray teny amiko Andriamanitra fa na mipitendry na amin'ny chorale na amin'ny sambana na amintsika tsirairay avy eto akipio masonao eto Jesosy zao manatrika anao izy teteny aminao izy hoe tiako ny fitiavana mandrakizay ianao eto androany aninaisotro androzy vesatra rehetra ao anatinao ikasika amin'ny fonao atsapanao ny alehibe ny fitiavako atonga anao tsy hitady fity aman'olona fa tonga anao anana ny fahafenonja ny fitiavana zany azo zaraina sy anteran'ny hafa zay mbola tsy manana an'izany mahita an' Jesosy mikasika ny fonao tena honena sy tianao izy raisy ny fonao tena mivoaka ao anatinao fonao dia hitako eny an-tanany dia jereny eo amin'ilay tanany misy olatra nijereny ny fonao dia tsofon'ilay fo dia sy ny fiainana ilay fo zay vesatra rehetra androany maraina hoe soron'Andriamanitra renao amin'ity marain'ity fa Jesosy ametraka fo vaovao ao anatinao fo atonga anao hitanina ny teniny lalany sy ny fitsipony ka afahanao manaraka azy matsiaro ny teniny hoe indro avoziko ny zavatra rehetra mandana fa fo voavela hieloko ny fonao fona mindrana fony fonao ilay tiany Jesosy indrindra
eo amin'ny fiainanao rehetra ny fonao azy. Halleluja. Afofany amin'ny lanitra ny tanitsika nantsika sotra azy amin'ny fontsika manontolo. Deranao zay Jesosy, makasitraka anao zay ny amin'ny fitiavanao sy ny famindraponao. Sotra tamin'ny fotoana androany Jesosy. Ndre ho aiza moa zay Jesosy, ianao fiainanay, ianao ndrehetra ho anay. Tsy afaka mankaizy efa eo aminao reny mandrakizay ary toetra aminao, mandram-piverinao. Ianao ny fanantenanay Jesosy. Manana fotoana izay endrasana, fotoam-pampakarana anankiray. Fotoana isehonao any aminao any lanitra mangataka Jesosy. Mba tsisy ho very zay na ray, mba tsisy ho tavely zay sy ny ankonanay sy mombanay rehetra Jesosy. Izany fotoana lehibe indrindra endran-dranay. Eto an-tany Jesosy misy ranomaso, eto an-tany misy fora vesatra, eto an-tany misy fanoherana. Fa ao aminao fitsarana mandrakizay. No an'izay Jesosy teny indrana ny tira anankiray ty dia alohan'ny tsodrany dia tena avy any amin'ny fonay hoe fitsarana ianao. Tompo ianao no fitsarako, Tompo ianao antony fiainako, feo aminao no asambarako, Tompo ianao, Tompo sy fokianao, Tompo ianao no fitsarako, Tompo ianao no antony fiainako, feo aminao no asambarako, Tompo ianao, Tompo sy fokianao, Tompo ianao no fitsarako. Tena ataovy amin'ny fononao sy amin'ny fonao manontolo. Tompo ianao antony fiainako, eo aminao no asambarako, Tompo ianao, Tompo sy fokianao, Tompo ianao, Tompo sy fokianao, Tompo ianao, Tompo sy fokianao. Naotsika iorakoraka mafy ao ampanjaka sy tompoko. Sotra Jesosy androany maraina. Sotra ny amin'izay fotoam-pitariana nitondranao anay androany. Tao anaty fiankofana, tao anaty fiantorahana eo an-tongotrao. Sotra fanamasina fa tsy gaga izay aoriana ny androany raha hita lalina misokatra amin'ny fampahitana fity. Satria olona voavela heloko izay ary tsapanay fa pony lanitra izay mandehandeha ety amin'izao tontolo izao, manantoka sy fahafenona ary fiadanam-po ao anaty fa ilay tompony fitsarana ny miaraka aminay. Makasitraka Jesosy. Ilay vavaka hoe tehiry izy ireo araka ny teninao. Voatahiry izay tsirairay avy mandra-piaviny izay andro izay dia ny fotoana izay hiverenanao hampakatra anay. Tsy ho adinony mandrakizay zany. Zany ny etaeta-ponay, ny iona aminao, ny fakahita aminao, ny hoao aminao, dia ny ety an-tany miaraka aminao, ao aminao, tanteraka aminao, tianay ianao. Sotra Jesosy io ho anao fakasitrana mandrakizay. Amen. Hitanareo ny Jehovah ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mindra fo aminareo. Ananatra ny tavany aminareo ny Jehovah ka menareo fiadanana. Mandehana amin'izao ianareo zao fa ny tompo ameno anareo, izy hiaraka aminareo, izy omba anareo, ary izy hatanteraka ny fanekeny amin'ny fiainanareo hatramin'izao ko mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Miteny amiko Andriamanitra, marobe ho noho ny sitraniny teo androany.
to zao a fivorian'ny tanora tonga dia